Iavaka tokoa ny fetin'ny mpifankatia ny 14 ny volana febroary 2024 miaraka amin'ny gasy tsara sakafo sy gasy tsara pizza eny amin'ny bois sacré. Gasy tsara sakafo mo eny amin'ny rond-point taxi eny Tsaramandroso. Nanomana sakafo miavaka ho an'ny mpifankatia izy ireo amin'ny tindray mitoraka ity. Amin'ny sarany natao mirary zany zaka ny saramba mbembahoaka eto Mahajanga vohitra. Ho an'ireto fianakaviana zay nanjifa ny sakafo sy ny pizza eto amin'ny gasy tsara pizza eto amin'ny bois sacré ity dia afakely mihitsy no natonga azy ireo ny safidy ny toerany, ny fahadiovany sy ny akanton'ny toerany ary ny tsirony sakafo. Aminazy tsara izy tsy vitany tsara fa le mahafinaritra ato aloha le fahadiovana zay indrindra mahatonga zay zany tonga fanakaviko jiaby zany eniko ato hitanao ihany fa zavokony be fahadiovana tsika amin'izao fotoana zany zay ngambany ampilazena tena safidiana le pizza de sandwich tsara daholo ny sakafo ady matsiro. Efa matetika avy misafidy azy? Tena matetika atony tena matetika sakafo ananay. Ina ny antony hoe aleo ary amin'ny gasy tsara pizza no mandeha? Moramora koa dia mba zakazakana tsena kokoa sady matsiro indro. Ho an'ny gasy tsara sakafo eto Tsaramandroso sy gasy tsara pizza eny amin'ny bois sacré dia nanafatra mpahandro mahay manokana izy ireo amin'ity fetin'ny mpifankatia ity ho fanomezana fahafampo ny mpankafy sy ny mpanjifan'izy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fetin'ny mpifankatia zay no antony sehoana eto indray ao amin'ny gasy tsara no misy atsika dia ny gasy tsara pizza zay sy ny gasy tsara sakafo. Amin'izao fotoana izao dia nanomana hetsika lehibe ny gasy tsara pizza sy ny gasy tsara sakafo izay entina ampifampifarina sy amezatsika lanja ny fetin'ny mpifankatia eto Mahajanga. Miavaka izy amin'ity iray mitoraka ity satria tonga eto ny gasy tsara pizza dia tonga eto ny gasy tsara sakafo vaovao be zany ho an'ny tontolo Mahajanga. Mbola marotsika mbola tsy mahafantatra hoe ohatran'ny ahoana zany gasy tsara pizza mampifety ny mpifankatia zany. Amin'ity iray mitoraka ity dia nanokana namorona zahay pizza spécial Saint-Valentin. Amin'izao antsika miteny izao zany dia efa misy zany pizza zany afaka mandalo nareo eny amin'ny gasy tsara pizza na koa manjifa eny amin'ny gasy tsara sakafo izay misy anareo. Hitanareo moa zany eo amin'ny rond-point taxi Tsaramandroso no misy anay. Dia ny gasy tsara pizza eo amin'ny bois sacré eo ampitany jeunesse sport. Amin'ity fetin'ny mpifankatia ity dia nafosina daholo ny sakafo rehetrarehetra maro ny fanakafizinareo maro ihany koa ny vaovao izay mbola tsy hitanareo izay nofokarinay satria fantatray fa mila zava-baovao foana ny Mahajanga, fantatray fa mila vaovao tsika dia nanafatra izay sekopizy mahay be avy any Antananarivo indray mifanampy aminay mandritra ity fetin'ny mpifankatia ity ary hitsanona eto mihitsy anome fahafaham-po ny client ny gasy tsara sakafo sy ny gasy tsara pizza. Amin'izao tsika miresaka izao dia misy pizza maro isan-karazany moa araka ny maha-pizzeria azy fa koa efa misy ny sakafo na hoe plat du jour izay amidy amin'ny vidiny mirary na aty amin'ny gasy tsara sakafo zany na lery amin'ny gasy tsara pizza. Izy io zany tsy miandry ela ianao fa ohatra ianao hoe maika hiasa ianao na tsy navita nahandro tany an-tranona tany dia afaka jifainao ao amin'ny gasy tsara pizza sy gasy tsara sakafo zany. Ankoatran'ireo sakafo maro be izay fantatrao moa zany dia aza misalasala tonga manjifa sy mitsidika ny gasy tsara pizza izay akaiky anao fa miezaka hatrany zay ary mitady hevitra izay amin'ny fahafaham-po antsika dia manatena fahatongatsika maro. Ho antsika vahoaka ny Mahajanga araka izany tokana ny adresy ho an'ny fetin'ny mpifankatia eto Mahajanga. Tsy misy toeran-kafa intsony afa-tsy ny gasy tsara sakafo eny amin'ny rond-point taxi Tsaramandroso sy ny gasy tsara pizza eny amin'ny bois sacré eto Mahajanga fa vonona izy ireo anome fahafaham-potsika rehetra.